mirakitra ny sarin'ireo olona namizy. Ka ohatyanay amin'ny fampanoavana dia hitanay fa ampy ny firofo ilazana fa meloka Andriamatora Fato, ka takianay nilazana fa meloka izy ary ampiarina aminy izay voalaza ny andininy 737 fera, 437 bisy andalana voalohany sy fahadimy, 437 fera, 437 fatera ary ny 350 ny fezan-dalàna famaisana. Eo amin'ny lafiny ara-onitra dia apetrakay eo amin'ny fahendren'ny fitsarana. Misaotra Ramatoa. Misaotra ny fampanoavana. Omena ny mpiary voapanga ny fitenenana. Misaotra anao izay Ramatoa na ny fitenenana. Ny fiakenkely ka dia nataon'ny olona rovanay Ramatoa dia nanamora ny fitadiavana ny marina. Tsy nivilivily izy na miolokoloka sanatria fa nitsotra toy ny amalimaty. Arak'izany dia olona tsotra no larovanay fa tsy araka ny anaram-bositra iantsoana azy hoe fatsora kory. Na izany aza nefa dia tiana ihany misarika ny sain'ny fitsarana satria tany am-piandohana dia tena tsara sitrapony no larovanay. Olona ny ampianatra ny vola soa izy, saingy netiny tsy fananana, netiny tsy fahafim-bola ka dia tafiditra tao anatin'ny lalana ratsy izay nodidiny io. Ramatoa elokim-baboana hoy ny mody rariny. Mbola madio ara-pitsarana ihany koa ny olona izay rovanay. Ny somananteny izay fa misy lanjany izany. Mangataka izay tokoka raha sitraka ny fitsarana mba ho sazy fananarana ihany no omena azy. Dia misaotra anao sady Ramatoa amin'ny didy fahendrena izay avoakanao. Mbola manana teny farany ve ny voapanga? Tapitra ny fifandaharana apetraka ho diniana ny raharaha ary ny didiny kasika izany dia avoaka amin'ny heriny anio. Tapitra ny fotoam-pitsarana. Misokatra ny fotoam-pitsarana ajery-patsotra atomboka amin'ny famakiana didy izany. Raharaha fampanoavana miady amin'ny Rafatso. Rehefa avy nidinika araky ny lalàna dia mamoaka izao didy manaraka izao izay nifanatrehana tamin'ny rehetra. Satria voapirofo fa ivolasoa dia ankizy noho izy latsaky ny 12 taona, izany hoe 12 taona sy tapany. Satria voapirofo fa izy dia monina tany ambanivohitra, mialohany namindrana azy taty andrenivohitra rehefa avy nampanantenaina fa hanohy fianarana. Satria voapirofo avy amin'ny fisiany vola vahiny tratra tany amin'ny voapanga, ny fisiany famarotana ny vola hanao firaisana ny vahiny mpizahatany mamofady. Satria voapirofo fa nisy ny fanaovana karapanondro osika. Satria voapirofo ihany koa fa nisy ny fakana tombony nataon'ny Rafatso tamin'ny fampivarotan-tena niantra tamin'ny volasoa. Satria ho fampiarana miaraka ny fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavy Madagasikara momba fiarovana ny zon'ny ankizy, indrindra fa ny fifanarahana mikendry ny isoloana, anenjehana sy anazaziana ny varotr'olona, ka indrindra ny varotra vehivavy sy ny ankizy. Sy koa ny lalàna ajeloka malagasy dia izay voalaza ao amin'ny andininy fa 337 fera, fa 437 fera, fa 437 kwartera, fa 437 bis voalohany ka hatramin'ny fahadimy ary fa 350 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Noho ireo antony ireo, ambara fa meloka i Rafatso amin'ireo eloka telo ny ampangana azy. Didina ny fanakambanana sazy. Saziana izy 7 taona an-tranomaizina sy lamady 4 tapitrisa ariary samy sazy miantra avokoa izy ireo. Giazina ireo vola vahiny rehefa nanesorana ny fanorenana omena ny vola soa ary apetraka any amin'ny caisse de dépôt et de consignation itsinjovana ny fanomerana ireo ankizivavy hafa miaram-boina.
didina kosa ny fanapotena ireo zavatra no tanana natao borofo. Raisina ny fangatahana onitra ary didina rahafatso andro 10 tapitrisa ariary ho fanerana ny fahavoazana ara-batana sy ara-tsaina. Ka ny fanerana dia mandrafitra ny fanarerana ara-tsaina ahamora ny fiverenan'ny volasoa anaty fiarahamonina, fanarerana ara-pahasalamana sy ara-pianarana izany. Izao didy izao dia azo anaovana fampakarana ambony ao anatin'ny 10 andro. Raha manaraka fampanoavana miady amin'ny Bezara Constant. Dia toy izay ny hafarandaka tora fatso. Ny akosa ara-dalàna ny fonenana eto amin'ny akanjo, voara-maso ny fahasalamana. Misy psychologue eto amin'ny centre manao ny programme de réadaptation psychosociale. Ny ara-bolandray dia nahazo borsa entiko miaina sy mamita ny soutenance atsoatsy. Ankoatr'ireo dia tonga mamangy atsikapaka foana masera. Fa izany rehetrarehetra izany masera ihany. Fa ny tena ambony indrindra sady ny zava-dehibe indrindra dia manakana ny fiainako amin'Andriamanitra ako. Mba ahafahako manatanteraka ny mivady efa fanaovako tamin'ny rahavaviko dia tsy iza fa isovoly izany. Izao tatsika izao. Petra, misaotra tompoko. Miainonao a? Za tompoko mahatonga idarana aty aminareo. Zany manko tompoko fa za tompoko tsy ary andray quelques fiaratora amin'ny client-nay ao amin'ny bar. Efa matsinina tompoko ny reniko dia teraka dimy tamin'ny iray quelque eo izy. Ka izany nantona anerenanay vatena mba ahafahako mamelona ireo zandriko ireo. Efa niaraka natory tamin'ny vazaha zany ianao? Ka nandositra tonga kehitriny ka tsy hitako intsony izay aleha. Ka izany nandehanako aty mba hilako vonjy aty aminareo. Tena mampalahelo mihitsy izany toe-javatra mahazo anao izany. Amoaka didy mba hametrahana anao any amin'ny akanjo. Fandraisana zaza tahaka anao izao. Misaotra betsaka to. Fa iza moa ianaranao? Lovasoa to. Lovasoa? Eny tompoko. Vorasaintsy ambadika tsara ny mombamombanao dia aza matahotra ianao fa mahakasika an'izay rakelinao izay ataontsika miandalana eo ny momba azy. Misaotra betsaka to. Misaotra tompoko. Lovasoa, volasoa, soa vola, ohatra mahagaga. Tanteraka ihany kiteny voaty izay ifampifanaovantsika. Teny hamonjy ny ankizy izay voafandrika ny zava-misy tahaka antsika roa koa. Isanarako Andriamanitra nanampy ahy. Nisakana ny Lovasoa tsy voafandriky ny zava-misy tahaka ananjy ho akoho.
ary mbola angataka miary arena mpihinana lehibe kokoa amonjy andreo mbola miaina tahaka ny efa nanjoako satria andrehetra dia maro ireo zazavavy izay mifandrika na mety mbola ho voafandrika. Tanimbary fotaka aomby biby vola taratasy mitaranaka roa arena saropity hoy ny fahendrena malagasy marina an'izany raha mbalaingako zanaka mampara tany fiatsany gasikara raha voaratsy kolokolo sikany ray no itsinja milolo tantara fahagola no apetraka ho an'ny tanora raha voaratsy tantara dia ho ratsy fefara raha vo mery tadidy dia mandeha any amin'ny lalana tsy izy resaka vatsianaka amin'ireny Walau ire
miambo